Kasa nanokatra indray ny lisy mpifidianana tsy manaraka ny lalàna hoy ny safidy. Doris Rakoto Samuel eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana. Tsenarabola larana 420 amin'ny firenena 420 no misy any Madagasikara. Alatsinainy 5 Jona 2024 manatitra ny arabatongo kilasy tongovavy. Atonga soindry ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Fampanajana sy ampitiavana no anasaka anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny raharam-pirenena avy hatrany no anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity any amin'ny faritry Boeny indry. Namelona indray ny fanantenany vahoaka amin'ny distrika ny Boeny lahateny ataon'ny filoha Marika Ravalomanana. Ao anatin'izao krizy mafy tena mafy mahazo ny malagasy izao no nitondrany fanantenana sy afatra ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Germaine Mejanary, Mano Randriamalala. Vahoaka maro hatreny an-tokotany no nitsena ny filoha Marika Ravalomanana teto amin'ny toerana nanaovan'ny kongresy teto Mahajanga. Tsy manaiky ny overezinjoy isika saigy manaraka lalàna hoy ny filoha Marika Ravalomanana tamin'ireo mpikatroka atiky Madagasikara teto an-drenivohitry Boeny. Tena milaza anareo zahay manitsikitsika eto any fa raha mbola misy koa ny ainay tsy amelana ity. Efa vonona ny aleko maty zahay satria mijaly loatra voaka. Efa vonona ny arady zahay tsy ho tafasaraka nareo. Tsy afaka haka ny ainay mitsy, tsy afaka haka ny fananay anareo. Fanananay na ny zavatra ananay na azo nareo alaina amin'ny bongerina, amin'ny bodongerina ataonareo io. Fa ny fananay tsy ho azo nareo novinanovinany, tsy ho resinareo amin'izany zay, tsy ho voavidinareo amin'izany zay. Gendarme mahita le dalo izy indray mitsoka. Tareo zany. Dia manina ho anareo mitsoka. Fitaovana noho izay izy président. Izy sivy. Zay efatra. Allo miala. Tareo zany. Omby 50 no very. Matoa amin'ny tenen'izany tena nahita ary naheno ary niresaka tamin'ilay olona. Dia ohatrany zany keo fitaraina an'ireto olondeto tamin'izay nakany Ambato Boeny. Dia tsy tavatra tsy hena zao fa tonga dia bibina fotsiny amin'olona. Maninona reo raha manentsika an'ireny? Zary tsy maninona tsy ke nenjely reo. Azao hoe aminareo ny lalàna. Tokony asehoantsika hatrany fa manaja ny lalàna isika. Kanefa tsy manaiky mitsy voereziny zao ary vahoaka malagasy. Tsy manaiky mitsy. Ary tandremana tsara noho izany dia tsy maintsy saitsika. Say hoe aminareo hijoro tsika, mijoro hoe aminareo ary mbola misy keo farany tsy matsisy foana falatenana. Tena hitsipiko any aminareo amin'izany rehefa mebaiko. Ajao tsara ny déclaration universelle sur les droits de l'homme. Ary keo tsara ny sarta zay soniavitsika niaraka tamin'ny Union africaine na ny SADC na ny OIF. Ajao tsara. Nitety faritra maro aho ary nahita maso ny fahorim-bahoaka izay azo atao tsara ny manarina azy. Eto zany a district ny Ambato Boeny zay tena ratsy lalana tsisy lana azy mitsy na kely a. Tsy saza tsy mentika voaka malagasy zany lalana zany. Tany a misy tsy niny fa tena nahita masoko ary nandeha tamin'ilay lalana izahay. Dia zavatra en'ilay tany zay hoe tsy fandriam-pahalemana zay ratsy ny lalana manjaka ny ratsy. Dia faharoa mangiry firy mitsy izy ireo satria misy maka volona io izy le black eyes reny. Dia jinjan'ny olona fotsiny vary na bangody dia lasa los. Ka dia zao emiko to latandresany areo avy any mitsinjo satria ny insécurité io tena mampatahotra mampangovitra mitsy ka mba mangataka anao da ho avy any any. Ary anareo mahavay teo azy matahotra tsy maintsy tonga any a tonga koa. Ka dia zao zany ny afatra tiako aperaka aminareo. Miantso anareo rehetra abo irahina naiza naiza. Miantso ny team mba hatsapa tsara fa tsy ho vitatsika rery team dia fampandrosoana Madagasikara. Tsy maintsy miasa miaraka amin'ireo alindreko jema tonga hoe misaotra anareo makasitraka anareo. Izay tonga manarika zao fa kongresy atao eto Madagasikara zao. Mba hahafahantsika manantanteraka ireo paikady ireo ary dia ny firaisan-kina ny hery izay mitambatra vato misaraka fasika. Miantso ny atokafa ary izahay nareo volona mba hiaraka aminay
mba ahafahantsika manarinaingana ny fireneny ity tsy ho vitany toko irery io nefa anangana firenena vanina ny tanjony ary tsy maintsy ataotsika mihitsy zay isiny marimaritra iraisana mba ahafahana tsara mahafantatra zay tena tanjona kendreny mba tsy ho diso anjara ny sasany fa midadidada zao a de mahatsiary mihitsy hoe tompona andraikitra lehibe de lehibe mihitsy aho amin'nyrety voaka malagasy mijaly tsy fadilanaovan'ny reto de zay ny resahako aminareo eto hoe isika zany ny afatra ameko anareo de mila mailo isika mailo isika amin'ny fiatrehana ny fifidianana tsy ekena ireo osika sy alabato samy hafa de davleo atao dada 2002 ty dada 2002 ty tsy anaikinaiky fotony zahay amin'ny fiomananareo angalabato amin'ny fiomananareo a nafatra machine manao imprimante a lisy mpifidianana amin'ny fiomananareo a amadika reo voka-pifidianana amle lalan'rele urna ireny azafady tsy anaiky anzany tony zahay itanina ny olona ho tonga zay tonga taona rehetra mba ivoaky ny trano izy a de ifidy ary aisa fidy tsara mba amaranatsika nyty fahorany ity sa i mijoro ary matahotra an'andriamanitra sakatsakana sy zavatra samy hafa raha misy manjoanareo a tsovy dada zay madada ny dada ary efa miantso dada dia aoka isika rehetra samby vonina daholy a hiatika ny zavatra rehetra manahirana tena makasitraka anareo teto mahajanga fa zany olona tonga namaky ny barazy tery zany ne tsy zavatra tsy tovy mihitsy zany ny ary manakana ny atya tsara mandroso manjary soa efa vonina hitanao anzany izy olona firy miketrika anao no overinareo vo vitavita fotsiny izy koa sa i mijoro ianareo a amin'ny raha matahoro na ny sakatsakana samy hafa na mety hitanga eny amin'ny fotoamana nrele voka-pifidianany reny ako isika vonina daholy a amin'ny fiatrehany fampielezan-kevitra satria fotoana ahafahana manao ny fanetanana ny olona koa io aoka koa isika vonina amin'ny fanaraha maso ny fifidianana de nyzao ny famonjenany firenena no izorotsika ary tsy isy ampemitra antsika mihitsy ho iantrany ny filomarikaravalomana distrika enina no mandrafitra ny faritra aboendy matsapa ireo mponina any antoerana fanijotso ny farim-piainany mandriandriranantsy ary tsy afaka mamokatra araka ny tokony ho izy intsony raha ny fitarainan'izy ireo tady-baovao Germaine Menjanary Mano Randriamalala distrikany Ambatoboeny Marovoay Mitsinjo Soalala Mahajanga Farosy voalohany no mandrafitra ny faritra Boeny ny tsy fandriam-pahalemana ny fampianarana ny tsy fahampiny ireo fotodrafitrasa azahoan'ireo tantsama mokatra ireo no marary ka mampitaraina ireo mponina amin'ireo distrika ireo tena tsaferina zany fa maro koa tompo de mizara toerana roa rive gauche rive droite rive gauche zany tsy azo iainana mihitsy zany tapa-dolava ao tsisy mampanahelo ireo zany misy mpampianatra ao mianasena sorona amin'ny asany raha mandehandeha ty tsy nazakananao zany fa tonga aloha avenakaravaty mahadoatolao ary eto misotra samy andady zay satria nandady mitsidika ny distrika misy anaizy a afakomany tsilitily fanandeha tomobily nampitsakana ibaka zay sotomona mitady nandeha tongoka mitety ny distrika ny Ambato teo atapitanana zay nampitolagabany olona hoe olona matanjaka dada olona matanjaka izy ary milaza rekana fitokisa mare voninahitsy rehefa vahoaka ao fitirikany indrindrindra zany ambary mandika zany 100 kilometra avy ao Ambitsindry makany de mpay valo kilometra bakeo koatra zay amin'ny alina anao de matofino matony anaty alany fa raha trano de tahany tahany zay zany Soalala manan-karena sy natao hoe joby fitsandrahana vy
tao izy io nisy vola be izy io na alahelo zay igira ny fanjakana izy io nefa hôpitaly manarapenitra tia Madangana natao dia collégion Montonjobe lalana tsy vita district kelikely zay manamboariny reo nefa amin'io district io efa ratsiratsy indrindra faharoa manaraka an'izany hodonga amin'ny fitondrany ianao fa tsy hoe hodonga fa tena hodonga izao zavatra amitsika rehetra aminareo lasa ministry aminareo lasa bentanana aminareo lasa zavatra rehetra fa izahay Majingady eto dia izao teninay malahelo zay satria mananany fividonana rehetra dia sanananay contrôle Majingady ny contrôle Majingady kami Majingady hoe berarti boleh radio bro Majingady bro Majingady YouTube pasal Majingady bau meu kuasa air untuk kami kita isaka miresaka zay dia miresaka zay hoe fiverenana mantofoloa no zava-dehibe fa izy ihany ny afaka lavitra nyity Madagasikara malalantsika faly tanteraka izahay avy any amin'ny faritry Betsiboka sy anona eto zany a district Ankandreo district Tsaratanàna ary Maivatanàna indrindra koa eo amin'ny faritra misy anay eo Betsiboka eo Maivatanàna mijaly izahay amin'ny resaka volamena malaza izahay amin'ny volamena fa ny sinono manjaka ao ny madinika mijaly tamin'ny andro dady izahay manana an'ilay lakalaka reny zaraina amin'ireny lakalaka fanivanana volamena reny a miasa amin'ny tanora tsy manadalo olona amin'ny tanora fa tamin'ity indray taon'ity vonoina tifirina amin'ny tanora zanaky ny Maivatanàna nateraky Maivatanàna noho ninona tsy fisiny miasa volamena izy takina ny eto takina an'izao mijaly izay dada Madaganandro zao fotoana zao a tsy mba miresaka toekarena tsika ity fitondrana ty tsy miresaka toekarena fa zavatra hafa ny resaha kanefa ny toekarena ratsy sahirana ny olona mahantra ny olona amin'izao fotoana zao any any ambanivohitra any Sofia zany misy district fito any sahirana ny ambanivohitra manjaka ny tsy fandriam-pahalema tamin'ny fotoana ny dada fandriam-pahalevana fampianarana fahasalamana fambolena rehetra lalana surtout misy zany tamin'ny fotoana ny klasako misy nanaraka anao tena anay satria nanao anao ary navita milaza aminareo maromaro kokoa zaho fa tsy misy mahasolo any dada ary tsy misy mahavitra ny Madagasikara ty fanosokafana tamin'ny fivavahana sy fitsofandrano kongresy ny antokotiko Madagasikara tao Boenindry izay notontosaina ny saboty lasa teo nampiavaka izany dia samy nitrotroam-bavaka avokoa na ny mpino kristiana na ny silamo fanompo-pivavahana no nanomboana ny fotoam-pivoriana ho any antokotimo niavaka izany nandritra ny kongresy tao Mahajanga samy nanatanteraka fotoam-bavaka teto na ny kristiana na ny mpino silamo naseho ny antokotimo fa iray tsy mivaky ny malagasy marina tokoa fa mandalo fotoana saroka atsika izeo fa manana Andriamanitra tiahy miaro atsika ka hiara hivavaka atsika tahaka ny hoe reny zanak'Israely araka ny volagny rahalahy pasteur teo voageja ny pharaon izy ireo kanefa nandefa Mosesy hitatsika fa ny Mosesy no nalefany dia navitra n'izy ireo angatahinay ho tahaka izay ny président fa ny zanakanao reto dia mangetaheta izany fa vanovanana baka amin'ny tompo izany hoanjary tahaka ny Mosesy ianao anavitra reo ampanegajana na dia tonga eo tamin'ny fotoana sarotra dia sarotra eo ranomasina be nangataka ny talao antsika amin'ny tompo mahita ny zavatra ataontsika rehetra ary hanampy anao na eo ny sakasakana marina matokisa atsika jiaby ary ino fa Andriamanitra zay ny teny hoe
mangataha amiko fa ovaliko ary zay nataonay nazahoanay falesena tamin'izany maromaro aminareo zay andavitra angamba mahay zao fa ny vavaka ataotsika androany tsy andakandra fa tena vavaka ary manantena tsika fa ovaliko tompo izany satria izy mahita amikotsika tsika any Andriamanitra mijery zay fotsika ao tsy zany fitsarana velatsy ataotsika fa le fotsika raha mijery fietsikatsika zay mipetraka tena vonona tokoa atsika eto an-tamin'ny Mahajanga fa andreke mandrentsika ary Andriamanitra mahita azy nandeha jusqu'à tonga eto amintsika noho ny sakasakana maro izy hitatsika io salama tsara andrahoana atsika nanamafy ny filomarika Ravalomanana nandritra ny fandraisam-pitenenany fa arena ho an'ny firenenany fa samy hafana koa tsy tokony anaiky ho zarazarainy sasany amin'izany ny vahoaka malagasy ny afatra fampahaizana sy misodrano izao no afatra ho antsika fampahaizana atsika anatsazany ho an'ny ray aman-drenitsika zay tsy mikesofoka fa tena miezaka mafy ho antsika vahoaka malagasy te voaka amin'izao fahasanana izao tenin'Andriamanitra tena tamin'ny Gideona manao hoe mandehana amin'izao herinao zao fa ombanao tokoa aho hoy Jehova ombanao tokoa Jehova Andriamanitra rehefa niantsona niraka anao omba ny vahoaka malagasy mba hatanteraka ny fanerontsika sy mpakasatsika ahafahantsika ndray mampiakatra ny faritena ny vahoaka malagasy manafaka amin'izao fangejana miakatra amintsika reso azy fidrano monina sy atolotra anareo amin'ny anarany tompo mitahy anareo ny tompo ka miaro anareo mampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mamindra fo aminareo manandratra ny tavany aminareo ny tompo ka manome anareo fiadanana amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona ny fikasana anokatra indray ny lisam-pifidianana taorian'ny fe-potoana farana napetraky ny seny avy amin'ny firaisamonim-pirenena atokony ho matotra ny fanjakana sy ny seny amin'ny fikarakarana io fifidianana io mba tsy hampirorosaina ny mpisehatra politika sy ny malagasy. Ny Zavandria Mahefa, Mathieu Princy. Ny farana ny alarobia raika amin'ny 30 melasa teo ny fe-potoana fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana. Atelo etsy sy folo tapitrisa nisan'ireo mpifidy voasoratra anarana raha toka 13 tapitrisa no tanjona napetraka izany hoe atsitratra ny tanjona ankehitriny mandeha ny feo fa mikononkonona ny amoaka didi-panjakana na dekre anokatra io lisam-pifidianana efa mikatona io ny fanjakana ka anitatra indray ny fe-potoana fa ny olom-pirenena manoratra ny anarana ao anaty lisam-pifidianana tsy tokony voana amin'io didi-panjakana izay efa nofaritana hatrany am-boalohany io intsony isika hoy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Raha ny voalazany lalàna dia ny any amin'ny raha tekitika ny olona atao hoe lisam-pifidianana io dia any amin'ny révision RAL révision annuelle de la liste électorale zany hoe 1er décembre any zany vao misy indray hoe eo indray le fampidirana an'le olona zay ataontsika hoe mbola tsy tafiditra ao anatin'io lay olona feno taona ao anelan'elan'io le olona mety mifindra-monina ao anatin'io any indray zany vao mety misy ao anatin'io dia zay natao hoe mety tsy voalazany lalàna aloha zay hoe amoaka indray misy décret ivoaka ao anatin'iny zay zany aloha ny atao hoe raha fomba fijery ara-lalàna zany zay. Akoatra ny kajikajy politika dia taratry ny tsy fahamatorana sy ny tsy fahaiza manao ara-teknika ny fiovaovan'ny toetyandro ananatanteraina ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana hatrany am-boalohany io hoy ny fanazavana. Ny ara-teknika ihany koa dia ohatrany hoe mahafalalana ny raha ataontsika hoe ny olom-pirenena zany hoe ny ao tsy mivoaka dia ao indray lasa misy fiantsoana hoe ny antsoava ataon'ny senisa dia hoe ho avy any amin'ny fokotany ihany ny lista rehefa avy eo dia amarinonareo zay efa le soratra ireny dia raha ho tonga indray izay zavatra zay moa atao hoe mety fivaovan'ny atao hoe toromarika ary anisan'ny mahatonga ny hoe tsy nahatratra n'ilay tanjona
zay zany anisany tsy nahatratra an'le tanjony zay satria na le fivovana ataontsika hoe fivovana impiriny sehoa tamin'le ataontsika hoe fanaovana lista hoe tapitra ny 31 dia 31 décembre dia aveo indray natao 31 janvier dia zao indray ny farana ny 31 volana mai tao anatin'iny a raha mbola misy indray zany ao anatin'iny aiza le famatorana zany eo anivon'ilay ataontsika hoe fahatrehana ny fifidianana zany ao anatin'iny. Tsy mitsahatry ny miantso ny fanjakana sy ny CENI amoaka amin'ny fomba ofisialy ny tety-androm-pifidianana ihany koa ny firaisamonim-pirenena afa indrindra ny daty ho an'ny fifidianana kominaly sy ny mpanolo-tsaina izay mbola tsy misy resaka mihitsy hatreto fa volana vitsy tsy atapera ny fiam-pitoam-piasan'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsain'ny tanàna. Volana vitsy tsy atongavana amin'ny fifidianana nijanao resaka mandalo aloha hatramin'izao ny fikonan-doham-pirenena. Minimanao be marena ny fanjakana raha toka manao ady sisika ny amin'ny tokony irosona amin'izany hatrany ireo mpisehatra politika samihafa. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Nijanona ho antso anefitra ihany aloha hatreto ny fitakiana nataon'ireo mpiantsehatra ara-politika sasany eto Madagasikara any amin'ny tokony irosona amin'ny fikaonan-doham-pirenena. Atapotra ho malalahady ny 12 andro nomeny ny vovonana G5 ho an'ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony hitaritany fanjakana io fikaonan-doham-pirenena io saingy ny manam-pitsofina tsy ahitanteny hamomba izany ny fitondrana. Haindehibe ny firenena sy lafin-javatra maro anefa no mila ifampiresahana mialoha ny fifidianana hoy Victor Manantsoa mpikambana ao anatin'ny G5. Eo ny fikitiana ny lalàna mifeny fifidianana, ny fanarenana ifotony, ny fanitsina ny lalam-panorenana ary ny lafiny ara-teo-karena. Amin'ny resaka ekonomia dia hoy zahay hoe ekonomia izay mifototra amin'ny vahoaka malagasy manontolo satria sy misy firenena tsy mandeha ty firenena ty sy vahoaka malagasy manontolo no mampandroso azy. Dikan'izany ny rafitra fokotany zany tsy maintsy mena lanja matanjaka be misy amin'ny fampandeana asika. Dia igny rafitra fokotany koa tsy maintsy mena lanja matanjaka be ao anatin'ny constitution tsika. Sy mbola na dia voasoratra ao izy mazavozavo. Ihany ka sy manana lanja misy zany ny fokotany. Fa rehefa mipetraka mazava tsara agnatin'ny constitution le izy ny rafitra rehetra sy ny zavatra sy ny fomba fampandehanana azy dia avy hatrany zany tsy maintsy tanteraina le izy. Zany ny atao hoe fanorenana ifotony. Milaza ny mbola hifandinika moa ireo mpikambana ao anatin'ny vovonana G5 ka aorian'izay no andraisan'ny fanapahan-kevitra raha tena iroso tokoa amin'ny fitariana ny olona an-dalambe izy ireo na tsy. Ny fitondrana ankehitriny no tena isan'ireo nitaky ny ampanjakana izany demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra izany fony izy tsy mbola teo amin'ny fitondrana. Amin'izao anefa ny mifanohitra amin'izay no ataony ary ny fanampenam-bavy ireo tsy mitovy hevitra amin'ny matimatesany. Fanadihadiana nataony ny Zavandriamahefa eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Manomboka miamafana ny rivotra politika eto Madagasikara amin'izao volana vitsy mialoha ny fifidianana izao. Mampiseho ny hery ny ankolafikery samihafa amin'ny alalan'ny famorina ireo mpikatroka sy mpiaradia aminy. Ankilany manenjana ihany koa ny fanjakana amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana sy ny fampiasan-kery samihafa ka manao izay anakanana ny hetsika ataon'ny mpanohitra. Nisongadina tamin'ny herinandro iny izao ny sakana sy ny fanapohana lakrimozène ny filoteo aloha Marc Karavalomanana tany Analavory sy ny Mahajanga ary ny fisamborana ny Nambinina ampitarika ny vovonana Gasileo sy Doris Rakoto Samuel izay nitarika hetsika tetsy amin'ny kianja ny 13 Mai. Na ireo mitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ane dia niady ho an'izany demokrasia zany hoe malalaka ny fameho-kevitra na an-trano na an-dalambe. Ny mampalahelo dia voasakasaka ny mpanohitra fa malalaka kosa ny an'ny mpitondra fanjakana dia natao hoe mpitondra fanjakana dia mitokana an'izao zony zavatra zay kanefa raha mitokana an'izao dia tokony malalaka ihany koa ny mpanohon-kevitra ny fitenenana omena ny mpanohitra zany le izy zay zany efa nitadaviny malagasy le mpitolona hatramin'ny ela izy zavatra zay. Tsy vahaolana intsony anefa ny fisamborana sy ny fanagadrana olona noho ny antony ara-politika indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana izao raha ny fanazavana. Mazava ho azy fa tsy vahaolana misy ny fanagadrana ara-politika. Mety misy manko ny stratégie samihafa amoronana an'izao fisokovana sy fisokovana ria dia regny dia fomba fanaovana le terrorisme administratif regny
regny atao hoe terrorisme administratif sy mety zay zavatra zay amin'ny fitondrana a Madagasikara fa tokony malalaka le izy sy tokony wisy zany ny fomba fanaovana le terrorisme administratif ka ampiasana olona metimety anaovana am'izao sy izao. Ialana amin'izao savorovory politika izao no tena antony tokony rosoana amin'ny fifampiresahana eo amin'ny rivelona rehetra ho hiatra ny tipanoho politika ity. Fanapetraka eo ambany fanaraha-masony fitsarana Doris Samuel Rakoto ka amin'ny 12 jona ho avy izao no hiatrika fitsarana ny tenany. Io no valin'ny fianoana azy teny amin'ny fampanohavana androany tahotriny anaovana fanadihadiana azy teny amin'ny sampana eloka bevava fiadanana. Misy fandraisana tamin'ilay fidinana an-dalambe nataony teny amin'ny 15 ny 13 Mey, ny raika amin'ny 3 Mey lasa teo ity fampiatsoana sy ity raha ny vaovao. Onjalalaina Ranaivo Manana sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipirim-baovao. Nalainy zandary teny an-trano androany vao maraina ary nentina natao fanadihadiana teny amin'ny sampana eloka bevava teny fiadanany i Doris Samuel Rakoto. Misy fandraisana mididina avoaka ny fitsarana nandritra ny fiakaranana ambinina Rahery Mampianina pitarika ny Gasileo fampanohavana ny alakamisy lasa teo ity fisamborana ny Doris ity. Raha tsy aivana dia anisan'ny ampangana azy ny fidinana an-dalambe tsy nahazoana lalana izay nataony ny raika amin'ny 3 Mey lasa teo teny amin'ny 15 ny 13 Mey sy ny fanompanana mpitandro ny filaminana. Fanatanterahana andidim-pitsarana ny samborana ny vadiny malama hoy ny mpitandro ny filaminana. Ny antony zany dia nisy délégation judiciaire mahakasika zany nisy baiko nomen'ny fitsarana nalefana temy sampana fikaroana eloka bevava mitady rechercher identifier auditionner ny izy ty Doris Rakoto Samuel natanterahana ny baiko ny fitsarana io. Ny zavatra nisy zany dia nifandraika tamin'ny resaka nitazomana ny monsieur amin'ny aina lehibe ny etsika Gasileo iny le izy satria taoriana ny toranana azy teny ny fitsarana dia namoaka ny didy io ny fitsarana zany. Taorian'ny fanadihadiana natao azy teny fiadanana dia niakatra teny amin'ny fampanohavana io atoandro io ihany i Doris. Natao eo ambany fanaraha-masony fitsarana ny tenany ka amin'ny 12 jona ho avy izao no hiakatra fitsarana indray. Eo amin'ny vaovao ny fifidiana ny iverenantsika kely mikasika izay olana goavana ina sy ny doublon miopampana indray no misy eo amin'ny fokontany Morarano commune Andoharano fotsiny tombo tampoka tsy araka ny tokony ho izy mantsy ireo olona voasoratra anarano tanaty lisy mpifidianana. Asin'Andria Malala, Andry Rakoto Malala. Ny tombo tampoka tsy araka ny tokony ho izy nisan'ireo olom-pirenena voasoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana raha nambara ny solombavam-bahoaka tima voafidy tao amin'ny distrikta Tsimdrano ka anaovany Antsoavo ao amin'ny Seny anara-maso akaiky ny titranga hafahafa mitranga ao amin'ny fokontany Morarano commune Andoharano fotsy ity. Ny lisy mpifidianana ao amina fokontany anankiray antsoina hoe Morarano commune Andoharano fotsy. Ny zavatra hita tao zany sy reny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao sy nahazahoana tatitra mazava dia raha ny tamin'ny fifidianana farany nanodidina 2,000 mpifidy tao anatin'ny fokontany io. Ankehitriny dia tafiakatra ny amin'ny 4,000 tampoka teo. Zany tonga dia tsy lôzika zany raha tonga dia hita hoe tsy lôzika zany. Ary tsara ny manamarika fa chef-pokotany vao nitendrena talohan'ny nisy nyty refontina lisy mpifidianana ity no ao amin'izany fokontany Morarano commune Andoharano fotsy zany. Hoe maro miteraka be zany ny olona ty. Rehefa nataony fanadihadiana eny fa na amin'ireo fokontany manodidina azy ao anatin' zany commune Andoharano fotsy zany fampiresaka tamin'ireo lehibeana fokontany samihafa zay zany. Fa tsy nahitana an'izany fiakarana avy roa eny zany tao anatin'ny fotoana fohy any amina fokontany hafa. Fa ao anatin'io fokontany Morarano io commune Andoharano fotsy io zany dia tena miantso an'Seny mihitsy ny tena keotakeotriny anara-maso akaiky ny lisy mpifidianana ao amin'ny fokontany Morarano. Ny comité de vigilance antiky Madagasikara dia efa manara-maso akaiky fa na izany tsy zany ara dia ianareo no tompona andraikitra voalohany Seny amin'ity resaka lisy mpifidianana ity zay tena anamarianay fa tsy lôzika mihitsy zany hoe ny tombo avy roa eny tapoka tao ny lisy mpifidianana ao anatina nefa misy ny olona misy maty misy mifindra fonena mifindra fokontany hafa zany ahina kory na ny sanatria hitarany zany any amina fokontany sy commune hafa dia aleonay manao Antsoavo teny zao. Atao faritra Analamanga misy an'izany fa ny any amin'ny faritra hafa any amin'izany mbola tsy fantatra. Ankoatr'izay dia mampametra-panontaniana hoy ny solombavam-bahoaka Jerry Andriamboalaina ny momba ny fizarana fanomezana isak'izay metsika ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao akatoko ny fifidianana izao.
tsy tena hitana loatra hoe inona le tena hoe zavatra entina mpandrosoana eny fotony na entina fitaovana entina andehasan'ireny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony reny fa am'izao fiafarany mandaa zao nefa gagy ianao fa raha mbola fizarana moto etsiro fizarana katikata raha ho an'ny chef district za tsy malahelo an'le hoe tobilo mena chef district fa maninona izy ireny raha tany voalohany volany mihitsy filoam-pirenena de efa mena fitaovana nesany mba nafaly izy ireny nanao niasa rehetrarehetra na nandrify azy koa fa ty amin'ny fiafarany mandaa zany vao misy fizarana an'le fitaovana rehetrarehetra ireny eo le mametra-panontaniana ho atao inona reny fitaovana rehetrarehetra hoe tena iasana marina ve anaovana ny asa-panjakana marina ve sa fa eritreretina am'le hoe ho avy ny fifidianana de ho ampiasaina ny fifidianana amin'ny mety tombotsoa manokana ny mpitondra na ihany ko mety tombotsoa manokana ny atoko anankiray fandarana miara-manonja dia arainao isan'andro eto amin'ny MBS radio sy ny fahitalavitra manomboka amin'ny 7h06 sambaraina ny alatsinainy hatramin'ny zoma pejiny sosialy nampiantso mpanao gazety eo Ambojatova androany avy amin'ny Jirama nitondra fanazavana mikasika ny fatapahany herinaratra fa raha tsy ny famatsiana no voalasa fa mahatonga ny délestage ho an'ny mpanjifa kosa efa mankaleo ny tolotra omeny ity orinasa mpanjakana ity resika miray Mathieu Prancy. Ny tsy fahampy ny soloka no antony délestage amin'izao nisy ny fikortanana tamin'ny famatsiana raha ny fanazavana tsy nisy afa-tsy siterna efatra ny tonga teto Antananarivo nanomboka ny sabotsy teo manodidina ny siterna 10 nefa ny filany tanàna n'Antananarivo isan'andro. Iray apa-efatra ny filany tanàna n'Antananarivo raika izany no tsy ampy amin'ny famatsiany orinasa Jirama amin'izao antony ny rosona tamin'ny fanapahana amin'ny fandimbiny jiro. Raha tsy miroso amin'izay délestage izay izy ireo dia ina ny sy ny fanapahana manerana ny tambazotra n'Antananarivo na ny antsoina hoe blackout. Nanome toko kosa nefa ny minisitra fa ifarana manomboka ny alarobia izao ny fahatapahan-jiro. Ega neka manomboka alarobia efa mampiverina amin'ny normal zany ity situation ity ary tanjona dia hiverina normal tsy ho amin'ny larobia zao ihany fa manomboka amin'io zany dia raisina daholo le lesona rehetrarehetra ny ainana zany satria tsy maintsy maka lesona amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe mahoana ny latsaka ambany be ny stock teny Antananarivo vao ny alerte tsika zany rehetra mila angalana lesona daholo. Hatreto miaina anaty fatiantoka ny mpanjifa tsy misy azony atao indrindra ho an'ireo manana fivelomana miankina tanteraka amin'ny herinaratra isan'izany nanaovana fanadiadiny ireto mpanety sy mpanao soudure. Ny anay zany fatapahan-jiro ity tamin'ny herinandro aloha maraina nitapaka ny jiro dia adiny 8 dia tamin'ity herinandro ity indray namoaka zareo Jirama hoe amin'ny ray nitapaka dia para-pahatonga ny amin'ny 7 alina indraindray indroa tapaka in-3 mihitsy ary dia tsisy fomba iasana mihitsy fa tapaka foana ny jiro. Raha ohatry sisa dia mipetrapetraka eto tsisy zavatra azo atao mihitsy miankina amin'le Jirama ihany tsy rapony zareo zao sisa ny atao. Raha ohatra hoe mandray olona 20 taloha mody makaleo fa na makaleo raha moa zay zava-misy zay zava-misy dia tsy maintsy etrehany. Raha mahita ny lehibe fa tena sarotra ohatranay zao sady matrano ny vidin-javatra midangana moa tsy hita tsony zany dia tsy misonitra zany vidim-piainana zao fotoana zao rehetra misy mahabolona zao ny sakafo isan'andro dia ny re zany reo voaka liasa anao dia tsy maintsy tidabiny isan'andro koa zay zavatra zay dia tsisy mihitsy volavena mpiandro manokana fa tsy maintsy mitady foana hoe makaleo mihitsy lizy aloha atahoana fa zay ny zava-misy. Vady roa zao zay mindray miasa tsy ampy le vola am-pelantanana mafy le fiainana tsy sakafo aloha tsy maintsy priorité foana ena nena sakafo mihitsy aloha zay tsy eto aloha zao zay mandrotraka hoe 1 kilao isan'andro zao izy na ena hoe 3 ohatra zany tsisy vola fiantso fa tsy maintsy zay azo hoe ny ampiasaina zay foana le izy makaleo tena makaleo. Raha ny antony tany safarana navoaka amin'ny banky iray sampirenena dia mandidina 20 isanjaton'ny malagasy no miaina tanteraka anaty fahantrana eto amintsika ary tafakatra hatrany amin'ny 10.2 isanjato ka hatramin'ny 10.7 isanjato ny tahany fidanganany vidim-pianana amin'izao. Tato anatin'ny efa taona tena tsy zaka intsony ny fiankaran'ny vidim-bary ho ireo olona nanaovana fanadihadiana.
Vaovao ny toe-karena eo amin'ny larana 720 amin'ny firenena 420 no misy any Madagasikara. Eo amin'ny tsena arabona na marché financier ny taona 2022 masotsivana 3 nandrefesana ireo firenena 420 aty Afrika ireo. Ny eo ny famorany fampiasam-bola sy ny fisokafany ary ny fangararany. Jessica Miray, Mathieu Princy. Mbola lavitra ny lalana ao Madagasikara mikasika ny tsena arabola araka ny tatriny Absa Africa Financial Market Index 2020 na ny indice des marchés financiers en Afrique. 430 amin'ny zato ny noty azon'ny Madagasikara. Laharana faha 420 amin'ny firenena 420 aty Afrika. Ny tsena arabola dia toy ny tsena rehetra fa vokatra arabola no amidy. Misy sokajy 5 ny tsena arabola saingy roa ihany misy eto Madagasikara hatramin'izao. Ny voalohany antsoina hoe marché d'obligation d'État raha dika tsotsotra dia findramam-bola ny fanjakana amin'ny banky ka raha betsaka ny banky amin'ny firenena iray dia mora kokoa ny zana-bola. Tsena arabola faharoa misy eto amintsika ny foreign exchange, izany hoe fivarotana sy fividianana sandam-bola na devise. Tsy mbola tena malalaka ihany koa anefa ity tsena arabola iray ity satria mbola voafeny code de change ka ny mpanafatra sy ny mpanondrana entana ihany no afaka mivarotra sy mividy devise. Misy fiatraikany lehibe amin'ny toe-karena Madagasikara nefa tsy fampiny tsena arabola. Dia ny problema voalohany aloha dia vitsy le vola miditra, le investissement miditra eto amintsika satria vitsy le marché financier. Le marché financier nge dia hoe tena ahafahan'ny investisseur na eto anatiny na ny ivelany mampiasa ny volany. Dia tsy lasa vitsy zany le vola ampiasaina rehefa tsy ampy marché financier. Vahaolana voalohany ampiakatra ny laran'ny Madagasikara amin'ny tsena arabola dia ny fidirana amin'ny sokajy volamena sy volafotsy izay tsy mbola misy eto Madagasikara hatramin'izao. Dia manomboka ny ankamaroan'ny firenena zany zao efa lasa mividy volamena be daholo indray banque centrale na ny olona tsotra. Tsika nefa manana volamena betsaka. Dikan'izay zany tsika raha manana marché financier na volamena dia mety be da be mihitsy ireo olona hoe nareo faritra hoe betsaka volamena afaka hoe mivarotra ny volamena dia mahazo vola be dia be ahafahana mampandroso ny faritra tsirairay sy ny fokontany eto Madagasikara. Sambany no nanaovana tombana ny Madagasikara tamin'ny taona 2022 amin'ny tsena arabola. Masotsivana 3 no nandrefesana amin'ny firenena iray, fahamorany fampiasam-bola, fisokafana ary fangararana. Vaovao ny tontolo iainana, anisan'ireo karazana fako azo ahodina ho afaka ampiasaina indray ireny akanjo jeans efa tsy anaovana intsony ireny sy efa simba. Fikambanana tanora iray no mampiasa ireny karazam-pako ity avadika ho lasa kitapo indina mianatra ary zaraina mamaim-poana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny EPP ny vokatra azo. Androany 5 Jona no mankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ary isan'ny mankalaza izany ihany koa isika eto Madagasikara. Fanadiadiana. Mbola tsy voafeny fitantanana fako eto amintsika, indrindra ho an'ny eto andrenivohitra. Saika ahitana fako mivangongo hatrany eny amin'ireo dabapako sy lakan-drano maro manirana ny tanàna. Azo ataony mamadika ireny fako ireny ho lasa fitaovana afaka ampiasaina indray, toy ny kitapo, ny kifafa sy ny haingon-trano samihafa. Tanjona ny ampianana ny fako miparitaka endrehetreny izay anisan'ny manimba ny tontolo iainana. Androany 5 Jona ny ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ary loha hevitra ny fankalazana amin'ity taontsiny hoe vahaolana amin'ny fandotoana teraky ny plastika. Hitantsika zao ny fako rehetra eny amin'ireny dabapako Antananarivo ireny dia karazana fako rehetra no misy eny. Kanefa efa misy secteur privé maromaro eto Madagasikara sy eto Antananarivo izay manodina an'ireny fako ireny ho lasa plastika vaovao ohatra, ankora vaovao ahafahana manamboatra plastika hafa. Ohatra koa ny taratasy izay mamadika ireny taratasy ireny ho taratasy hafa na poana pépinière ohatra. Ny anton'izany asa rehetra zany dia mba ahafantaran'ny tanora koa mahafantatra hoe inona koa ny afaka atao amin'ireo fako karazana fako rehetra izay misy eto Antananarivo. Tanora mpilatsa sitrapo maromaro no mivondrona anatina fikambanana iray misehatra amin'ny fanodinana ireo jeans efa tsy anaovana intsony ho lasa kitapo ka omena ireo mpianatra eny anivon'ny EPP. Mpianatra 700 nefa nisitraka kitapo maimaim-poana avy amin'ity fikambanana tanora ity. Ny aktivité ataonay manodina maka jeans dia manodina anazy io kitapo any ankizy ho an'ny EPP. Misy lamba tsy ampiasaintsika intsony ohatra ny jeans ohatra dia mba tsy hanariana anazy dia afaka ahodina ho zavatra tsara ohatra an'izao le izy afaka atao kitapo. Dia manao sensibilisation koa izay ho an'ny eny amin'ny mpianatra na ho an'ny amina entreprise. Ny fiarah-mientan'ny tsirairay no ahafahana mampiena kelikely ny fako mivangongo sy miparitaka eto andrenivohitra. Afaka atao loharam-bola ny fandinana ny fako raha tena voatrandraka tsara.
pejy ny fahasalamana efa miditra anatin'ny vanim-potoana ny ririna tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Fotoana mampirongatra ny gripa sy ny kohaka ary ny aretin'ny taovam-pisefona mitovy fiseho amin'ny aretin'ny Covid-19 ihany. Ilaina araka izany fanantonana mpitsabo isorohana ny fahasarotany. Jessica Miray, Mathieu Prancy. Efa manomboka miditra amin'ny vaninandro mangatsiaka isika eto Madagasikara amin'izao. Efa milasaka ihany koa ny maripana. 4.7 degré Celsius ny ambany indrindra ho asika eto Antananarivo, raha tafidina hatramin'ny 7 degré Celsius kosa ny any Antsirabe. Fotoana mampirongatra ny aretin'ny taovam-pisefona ny andro mangatsiaka toy izao. Mitovy fitranga amin'ny Covid-19 izany, ka ilaina hatrany ny fahamailona. Ny aretina matetika fitranga moa izany dia ny aretin'ny taovam-pisefona. Manomboka amin'ny serisery, amin'ny kokoaka. Mety hijanona amin'izay izy fa mety koa mitatra amin'ny hoe fanaviana, malaikomana, eradreraka, ndraindray koa mety ho sepitsepitra. Ny Covid-19 coronavirus mitovy mifisehoana gripa mahazalitra ireny ihany. Fa rehefa tena hoe mafimafy izy vao miavaka ilay tena hoe mampa Covid-19 anazy, ao ny fahaseporana, ao ny tsy fahinona fofona sy tsilokanina fa ny fitiliana irery ihany moa izany ny ahafahana manavaka an'izay dia na ny fiatrehana ny gripa sy ny sisa resantsika teo sy ny Covid-19 dia mitovy amin'ilay nambara teo ihany fiatrehana ilay izy fa tsy hoe samihafa akory. Fitsaboana tsara indrindra araka izany ny fisorohana. Miainga isan'ny tokantrano hatrany amin'ny tsirairay. Isan'izany ny famoahana ny trano ho tratra ny rivotra sy ny masoandro ary ny fisotroana rano-betsaka. Ny akanjo tokony no matevitevina zany maromaro sosona fa ny akanjo anatiny indrindra le mikasika amin'ny ohatra tokony hoe amin'ny coton na landihazo satria iny mamea hafanana amin'ilay mangatsiaka dia mafana indray izy dia mitrokatra atsemboana indray izy. Ny ilaina koa zany izao mampiasa vatana fandehana tongotra koa manisa mamea hafanana. Ny sakafo tokony olo pahasalamana foana moa izany misy sokajy sakafo telo. Tokony ho fadina hatrany ny fanaovana dokotera-tena hialana amin'ny fahasarotana, indrindra amin'ny trangana aretina toy ny gripa sy ny Covid-19. Vaovaon'ny finoana voatendry ny Pampariamasina androany RCVK vaovao ho an'Antananarivo ka voatendry tamin'izany Monseigneur Jean de Dieu Rawelson nekeny papa ihany koa ny famitram-pialany Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona amin'ny fitantanana pastoraly ny ardiosezina Antananarivo izay andeha hisotro ronono. Teraka tamin'ny 1 Jolay 2027 i Monseigneur Jean de Dieu Rawelson tao Arivony Mamo ary ny 7 Septembre eny amin'ny 2027 izy no nohamasinina na ho pretra. 12 izy no voatendry ho evêka ny diosezina Ambatondrazaka ka izao voatendry amin'ny andraikitra RCVK vaovao ho an'Antananarivo izao. Izy dia efa nahitana andraikitra maro teo amin'ny fiangonana katolika ihany koa. Eo amin'izay sy vaovao ny finoana izay ihany tsy hanavana antoko-pivavahana ny hetsika kroazady Jesosy manasitrana izay tanterahina etsy amin'ny kianja maki Andotapenaka. Haritra 5 andro ity hetsika ara-pivavahana ity izay tanterahina manomboka androany 5 jona ka hatramin'ny 7 jona. Ankoatra ny fizarana ny tenin'Andriamanitra sy ny fideran-kira dia isy ihany koa ny vavaka fanasitrana natao eny an-toerana. Antoko-pivavahana manodidina ny 100 no mivondrona anatin'ity hetsika ity. Samy mandray anjara amin'ny fampianarana tao ny solitenan'ireo antoko-pivavahana ireo, tanjona ny ampiresana sy ampifondronan'ireo mpino avy amin'ny antoko-pinoana anjaton'ireo. Vahiny anisan'ny mandray anjara amin'ny hetsika kroazady Jesosy manasitrana ity ilay evangelista Dag Heward-Mills. Ankoatra ny eto Antananarivo dia tany Majanga no nanaovana ity hetsika ara-pivavahana ity. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany nidina an-dalambe ireo mponina ny Polonina omaly vokatry ny amafy ny fiainana. Fantatra fa tany amin'ny 7 taona lasa tany izay no nahitana olana marobe maneho ny tsy fahafaliany tahaka izao ankoatra ny alafo ny vidim-piainana dia antony dinan'ireo vahoaka teny an-dalambe ihany koa ny ataony mpitondra fanjakana any an-toerana. Asin'Andria Malala, Andry Rakotomalala. Manodidina ny 10 mihetsy ireo vahoaka naneho ny tsy fahafaliany amin'ny mpitondra any Polonina omaly. Vokatry ny fidangany vidim-piainana sy ny didy jadony mpitondra any an-toerana no antony izao fidinana an-dalambe izao. Tany amin'ny 7 taona lasa tany ho any no nahitana hetsi-bahoaka tahaka izao raha ny tantara Polonina no jerena. Mpanao didy jadona sady tsy mahafeno fiakaran'ny vidim-piainana ny mpitondra any an-toerana ka nahafeno ny kapoaka ny vahoaka polonais izao.
vonina ny ampiakatra ny fahefa mividin'ny vahoaka polonais moa ny lehibe ny mpanohitra any an-toerana izay nitarika ireto olona amanetsiny ireto